Ny andro androany moa zany a dia soran'Andriamanitra fa tanteraka soamantsara ny fametrahana ny rosamboady ho an'ireo sénateur Varobe Folomenada zay nofidiny ny mpifidy vavety tamin'ny faraika amby folo ny volana Desambra lasa teo. Zao zany a dia tonga amina kiondanantsika satria dia tena mandray andraikitra feno izy ireo amin'ny maha olom-boafidy azy dia misy ny adidy masina miandry azy ireo eto amin'ny tany sy ny firenena ka raha andeha hiparitaka izy ireo any amin'ny faritra rehetra zay niaviny anaty tosa asa goavana dia indrindrindrindra moa fa hijery akaiky hifotony ny fahoriana sy ny problema iainan'ny anivon'ny commune sy ny any amin'ireo vonimboakaparitra dia ny samboady izay natolotra androany dia mariky izay adidy masina miandry an'ireo olona Madagasikara rehetra voafidy ka ny andraikitra miandry azy ireo zany dia mazava ho azy fa andraikitra goavana dia goavana tokoa satria dia tsy maintsy izy ireo hijery fotony reo olana rehetra manerana ny nosy tsy maintsy ihany koa izy ireo anara-maso ny asan'ny gouvernementa zay misy fomba maro ahafahana manao zany fanaraha-maso izany ary misy ihany koa ny fanomezana tolo-kevitra ny membre ny gouvernementa tolo-kevitra zay miainga avy amin'ireo problema ifotony. Misy ihany koa zany zay tsy maintsy atao ary tanterahana ny fionana amin'ireo fikambanany ny mpandraraha fikambanany ireo mpisehatra ara-tsosialy anisan'ny adidy goavana zay miandry ny olom-boafidy zany ary misy moa ny mission diplomatique miandry ny sénateur tsy maintsy hifandray izy ireo amin'ny masoivo avy any ivelany amin'ireo partenaire technique financier avy any ivelany amin'ireo mpisehatra ONG avy any ivelany zay ny atao hoe mission diplomatique zay mipetraka amin'ireo sénateur reo dia io zany ny tena namafisina omaly nisy journée bloquée na namafisana an'ireo sénateur rehetrarehetra ireo olona ny adidy amana andraikitra sy ny atao hoe ny fomba fiasa ny fanandrifindrindra amin'ny lalam-panorenana za tsy maintsy tanterahana eny anivon'ny vondrom-boakaparitra sy ny zaram-pahefana zany totoso zay omaly dia mbola makasitraka any reo olona tonga nanatitra reo olom-panjakana olom-boafidy sy ny olom-boatendry ary manatitra misaorany indrindra ho anareo mpanao gazety zay tonga marobe ary maharitra sahady zao fa dia tsara fiatomboka ny fiara-miasa amitsika engany ka dia hitoy zany ary mba ho tsara fiafara ihany koa fa tsy ataotsika ataony jifotsy akorika fara vo misy romborongo fa dia ho mamy atranany ny fiarahan'ny antenumeran'olona amin'ireo mpanao gazety rehetra eto Madagasikara. Soa na tompola makasitraka tompovavy.